Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Avaka isika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, mbola faly miankohaka mpanajany eo amin'ny tompo masina indray izay olona rehetra tompo. Ayarahabanao idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika ny fahamasinanao sy ny voninahitrao izany rehetra izany. Mendrika ny fahefanao sy ny fahalebiazanao ihany koa. Mankasitraka indrindra tompo satria tsapanay fa tsy ny herinay na ny fahaizanay fa mbola noho ny fitiavanao sy ny famindreto ny fanahy masinao amonto ny hiatrika ny voninahitra ary koa zay rehetra tiavanao kosa tompo malalo dia didina amin'ny anaranao masina sy be voninahitra tsy anakery tsy anapahefana eto fa dory ho may any amin'ny farimy rehetra afo may mandrakizay. Dia mitenena tompo fa mangetaeta andre ny fampianaranao zay. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika amin'ny anaran'ny tompo ary koa mbola ampifaliana ihany koa no hanonana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ny teny izay angalantsika fampiherezana androany dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Luka toko 7:20 ny andininy fa 2:10 ka hatramin'ny 7:10. L'évangile selon Luc, chapitre 17, verset 11 jusqu'à 19. Hovakina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka folahy ifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy tompo, mandrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy, mandehana, miseho ambisony. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Ary tanaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy folahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy ity olona fa firenena ity ihany va? Hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no le angalantsika fampaherezana ho antsika amin'ity maraina ity. Raha nandeha hiakatra ho any Jerosalema tokoa Jesosy ry havana dia namaky ny Samaria sy Galilea izy. Izany rehetra izany nefa dia programe efa voavonina avokoa satria tsy nataony kisendrasendra izany. Ary ireo mpianatra izay nanaradia azy tsy nafantatra hoe aiza no ale fa dia nanaiky izy izay nitondrany Jesosy azy fotsiny. Isika rehetra izay manaiky io mpanaradian'i Jesosy koa ry havana, tokony tsy ho be ady hevitra isika, tsy tokony atao ohatrany nabe fanahina ihany koa. Enina dia sarotra aza ny asan'izay atao sy ny dia le tokony anaiky any sy ankato azy fotsiny isika. Tokony anatanteraka ny baikon'i Jesosy rehetra amin'ny finoana fotsiny ihany koa. Aza dinitsika ry havana fa Jesosy dia tsy miaina mikisendrasendra izany mihitsy fa ny azy efa voahomana mialoha avokoa ny zavatra rehetra ary amin'ny fotoana izay fantany fa mahamety azy koa. Izany hoe ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika izany dia efa voahomana Jesosy avokoa ary efa manana ny zavatra tiany atao izy amin'izany fotoana izany. Mety ho zavatra sarotra na mora, mety ho fifaliana na fahoriana ihany koa, mety ihany koa fahombiazana na koa faharavana. Fa ny zavatra tsara indrindra tokony ataontsika dia manaiky sy mankatoa ny fitondrany fotsiny. Jesosy Kristy koa ry havana dia fantatra tsara fa mpamindra fo sady miantra ary honena tena honena Jesosy raha nahita nyreto boka folahy reto satria fantany mantsy fa voahilikiliky ny fianakaviana sy ny fiarahamonina izy ireo noho ny abokany. Noho izany dia efa nanomana fotoana Jesosy hifanenana tamin'izy ireo mba hanasitrana anazy folahy. Tsy mba tsapantsika ve ry havana fa tena mifanohitra tanteraka ny toetrantsika olombelona tokoa izany toetran'i Jesosy izany. Miharihary tokoa anie izany ry havana eo anatrehan'izao arety mandringana maneran-tany Covid izao
ka na niavatsika enina dia tena akaiky amintsika aza no tratran'izany aretina covid izany dia tena lavirintsika tanteraka tokoa izy. Ny an Jesosy kosa dia tena mifanohitra tanteraka amin'izany ka ninona aretin'ilay olona na aretina mifindra izany na tsy aretina mifindra na aretina sarotra na mora tsaboana dia tsy maintsy manantona azy izy rehefa miantso vonjy satria fantany fa ny vonjy avy any amin'ny indrindra no iandrasany ireny olona ireny. Noho izany isika kristiana rehetra kory havana mety mandalo karazana bokana maro ny fiainantsika amin'izao fotoana izao kanefa aza malahelo aza kivy koa fa Jesosy ry havana tsy mba manavakavaka izany, tsy mijery tavan'olona izany Jesosy fa raha afaka niantra an'ireo boka folona ireo izy afaka namonjy sy nanasitrana an'ireo dia minoa fa Jesosy koa dia tsy havita hijery itsika fotsiny izany eo anatrehan'ny fahoritsika, tsy hanampitsofina amin'ny fitarainantsika ihany koa izy fa izao fotsiny minoa fa vitany ny mamonjy sy manafaka atsika amin'ny lafiny rehetra. Dia manana koa faharetana miandry ny fotoanany fa izy efa manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra. Azadinitsika koa ry havana fa matony tompona hampafantatra atsika fa izy dia olona miantra ny olona rehetra ory dia matiny koa isika hiantra ireo olona marobe manodidina atsika ka hanampy atsika, hanampy azy isika, hamonjy azy, hanolo tanana amin'izany ireo fahasoavana izay azontsika mahay-maim-poana avy amin'Andriamanitra. Izany hoe tian'Andriamanitra ampianarina amintsika mihitsy hoe mba ho tonga olom-pitahiana isika. Tiano ampianarina amintsika izany hoe tsy tokony ho tia tena fa ary koa tsy hamitanana eo anatrehan'ireo mahantra sy olona ory marobe manodidina atsika. Jesosy koa ry havana dia hita fa tena Andriamanitra mahery sy mahagaga tokoa satria ireo boka folona ireo raha ny antsoantso nangataka famindram-po tamin'i Jesosy dia tsy hoe nametrahany tanana na koa hoe nidioviny tamin'ny rano fa teny indray-bava fotsiny no nataon'i Jesosy tamin'ireo boka folona ireo hoe mandehana misehoa amin'ny sorona dia sitrany izy ireo. Izany hoe ilay teny navoakan'i Jesosy dia teny tena feno fahefana tokoa. Izany rehetra izany ry havana dia nataon'i Jesosy mba ho fantatritsika tsara tokoa fa ny tanan'i Jesosy tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy mba ladalovina fa mare. Tiany ho fantatsika koa fa afaka manasitrana amin'ny fomba maro tsy takatry ny saina tokoa Jesosy. Izao anefa tsy hoe ny fanasitranana ny aretina sarotra ihany no fahagagana ataon'i Jesosy fa azadinitsika ihany koa ry havana fa isika rehetra izay foaziny isa-marainy reto tao anatin'ilay alina aliko ny fahafatesana izay nilalovantsika isika mbola nomeny rivotra madio iainantsika isan'andro isika koa mbola notafiny hery hitanjaka fahasalamana isan'andro ireny rehetrarehetra ireny ry havana dia fahagagana mahay-maim-poana nomeny atsika avokoa. Noho izany eo anatrehan'ireny zavatra maro isan-karazany ireny dia tokony hitombo finoana be dia be tokoa isika kristianina rehetra mpanaradian'i Jesosy. Ka ninona endrika abokana miseho amin'ny fiainantsika dia minoa fa i Jesosy avokoa manasitrana azy, manadio azy, manavao azy ho tanteraka indray. Kanefa kosa re azadino fa Jesosy dia miandry isan'andro ny fahatsiarovan-tenantsika mba hamaly fitiavana azy. Inona tokoa moa ry havana ny sotry efa azontsika tamin'Andriamanitra? Efa be dia be ny zavatra nataony tamintsika kanefa dia mbola be dia be amintsika ihany koa no mbola tena mitondra tena tahaka an'ireo boka sivila nositran'i Jesosy ihany kanefa dia tsy mba nahavita nisaotra sy nankasitraka azy akory fa toa vao maika ota sy tsy fankatoavana aza no nasetritsika azy. Tsy nitsahatra isika fa mbola nanohy ny fanao ratsitsika rehetra ka nandatsaka ny ranomason'i Jesosy Kristy. Vitatsika vitsy amintsika tokoa mantsy ry havana no nanao tahaka n'ilay lehilahy Samaritana ka tsy mba nahinangina fa rehefa nosotran'i Jesosy dia niazakazaka ny dodododo ny verina ny saotra teo amin'i Jesosy, ny ankoka teo amin'ny tongony nilaza fa hanompo azy amin'ny andro ny sisa rehetra. Soa Jesosy fa tsara ry havana, maro ary manana faharetana be dia be amintsika tokoa. Miandry ny fahatsiarovan-tenantsika hatrany hatrany izy mba hifona sy hibebaka amin'ny isika amin'ny ota rehetra izay vitantsika mba hatsiaro tena isika hisaotra azy koa amin'ireo sosesehena izay nomeny antsika ary koa mba hatsiaro hanavao ny fahalora-tenantsika hanompo azy amin'ny androntsika sisa rehetra. Koa ninona miseho amin'ny fiainantsika ry havana dia tokony tsy hatahotra isika fa hanaiky hatrany hatrany
ny fitondrany satria ny zavatra rehetra tsy misy kisendrasendra zany amin'ilay Jesosy tompontsika sy mpanjakatsika fa nataony reny mba hahasoa atsika ary hanavaozany atsika indray ho tonga olom-baovao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra Tompo amin'ny fampahirezana nomenao anay mpanaradianao. Mbola nampianarinao anay indray androany fa ninona zavatra miseho amin'ny fiainanay. Dia tokony tsy hatahotra sy femitebiteby izay satria aminao ilay arahanay dia tsy misy kisendrasendra izany mihitsy efa vita naomana avokoa ny zavatra rehetra. Tsy tanteraka nefa izany sitraponao izany Tompo satria kely loatra ny finoana ianao. Tsy mba nanana faharetana izay amin'ny fotoananao ary tsy natoky ihany koa ny fitondranao. Mpianatra anay ihany koa ianao Jesosy eo mba hiantra sy hanampy ireo olona orso malahelo manodidina anay. Tahaka nataonao tamin'ireo boka 10 saingy tsy vitanay izany Tompo malala satria tia tena loatra izahay ka tsy mba nahafoy ny zara tamin'ireo namanay mila fanampiana. Fantatra tokoa Tompo fa samy efa notahinao avokoa izay rehetra kanefa dia nalahelo mafy ianao satria vitsy dia vitsy tokoa no nahatsiaro ny saotranao tahaka n'ilay lehilahy Samaritana fa ny ankamaroanay dia faly fotsiny no vonjenao dia nanadino tanteraka anao ary vao maika aza izahay mbola nanohy ny ratsy fanaonay ihany. Ho ankehitriny Tompo mangataka ny famindramponao sy ny famelanao izahay. Amelà ny eloka rehetra Tompo dia mba diovy izahay amin'ny raha soanao mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra Tompo malala. Dia mba ampio koa izahay mba amin'ny alalan'ny fanahy masinao mba hitombo finoana sy fitiavana be dehibe anao. Hanana faharetana amin'izay fitondranao rehetra. Ampio koa re mba ho tonga olona tia mizara amin'izay olona mila fanampiana manodidina anay ary indrindra ihany koa mba hatsiaro mandrakariva maly fitianao fa tsy ho faly fotsiny azo famonjena avy aminao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Raiso ny hitondranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fiadanana ilay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra andrano fanekeny mandrakizay. Izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo amin'izay akasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho tanteraka ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.